Manolotra ny arahaba ho anao ry mpianoavana zay tafahoana indray tafaraka amiko amin'izao fotoana manokana izao. Izy fotoam-bavaka isika ny amin'ny olana mahazo ny mpanompo vavin'Andriamanitra, Sara no anarany, zanak'Andriamanitra satria toa ny Sara renin'ny Isaka dia niatrika ny olana ihany teo anatrehan'ny fianakaviana sy ny vady noho ny sy ny rafy teo amilany. Dia hiditra an-tsehatra koa ho an'i Sara Andriamanitra handamina ny olana izay misy eo aminy ankehitriny. Hivavaka ho azy isika kanefa koa tsarovany mandrakariva fa zavatra telo no mitoetra eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ny finoana, ny fanantenana, fa ny fitiavana no lehibe amin'izy ireo. Koa aoka ho tsarovany fa ao Andriamanitra miahy izany. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitray, misaotra satria ianao ilay tompony zavatra rehetra no mamela anay hivavaka aminao ankehitriny. Manana olana Sara eo amin'ny olana, amin'ny fifandraisana amin'ny olona izay heveriny fa tiany. Andriamanitra, hiditra an-tsehatra ny amin'izany zavatra izany ianao. Anao ny fitiavana ary ianao no manome izany eo am-pony tsirairay avy. Ampitombo ao ihany ny fitiavana anao. Ahatonga azy Tompo hanana fitiavana mari-potitra ka tsy roroa na atahotra eo anatrehan'ilay mety zavatsarotra hatrehany. Ianao nefa niteny fa tsy manatahotra ny fitiavana, ka ny fitiavana ho aminy dia ho fitiavana tahaka ny fitiavana nitiavanao azy. Ka tsy hatahotra izy ninona zavatra mety hiseho amin'ny fiainako ho aviny momba azy, ary ampio ihany koa ireo rehetra manana olana amin'izany lafy fitiavana izany ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.